Faly miarabanao androany zay tongeto dia faly ihany koa miarabana izay rehetra manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra izy izany. Ary mba mpifantoka ny tsiraray avy dia samy mba miezaka mba mifefe kely ny zanany eo fa anjombona kely mandehandeha ireo ankizy kely tsika ireo manelikelina ny hafa dia samy mba mandamina kely an'izay mba hampatonga ny tsiraray avy azo anjara androany. Faly ve ianao tongeto aloha? Aloha zava-dehibe indrindra. Raha motomoto ianao tongeto ma tsy alevako mody. Fa rehefa faly ianao dia faly andra ianao very koa andeha hody raha larado. Dia misaotra ny tompontsika androany, afaka miaona, afaka mifandray indray. Tsy haiko raha tsapanao ny sarobidy fotoana tahaka izao fa za ampianarin'ny tompo aza foana hoe sarobidy io tsy évident mihitsy ny atongavan'io fa tsika rehefa zadratra zay dia io varoanitsika io verysika tonga ho azy eo ambili eo, verysika efa nisy nahandro dia mbola misy vidiana tsy dia ohatran'izao fa rehefa ny fotoana anankiray io tsisy tena heninao mihitsy hoe kay possible tsy misy kay tony vary tony. Hatramin'izay ny heveriko fa hoe misy foana fa ilay izy possible tsy misy. Dia tahak'izay ihany koa ny fafana miaraka toy izao dia tena azaiko anao zava-dehibe indrindra izy zany. Androany tsika hifampizara indray niafatry ny tompo zay omen'ny tompo atsika anio. Dia hijery ny Romanina 18. Dia ny fomba makiko an'izy tia vakina miverina, vakina mivadika, tsy hoe mivadika ako akory fa le fifampizarana mihitsy notrotr'izay. Vakentsika aloha ny andininy Romanina 18 dia vakentsika ny andininy 17 sy ny 20 dia afetsika miverina moramora. Romanina 18 andininy 17 no andeha vakentsika anaran'i Jesosy. Ary rehefa natao afaka amin'io ta ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho satria malemy ny nofinareo. Fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo mpanompon'ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna, atateraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba tolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahamarinana. Dia dao tsika pita eo amin'ny 20. Fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'io tenareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatra reo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Amen. Zany roany hifampizara aminao ny fiainana kristianina, ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, dia hifampizara aminao ihany koa ako ny natioran'olombelona izay mifanohitra amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra io. Rehefa mijery ny fanambarana izay soratan'ny apôstôly dia indraindray ohatra mampametra-panontaniana le izy hoe misy zavatra izay ohatrany hoe tsy tokony ho toriana tsony ve, satria hito manambaran'izao dia tia indray nefa ohatrany mamerina kilasy an'le olona. Ohatra zany zao hoe eto izy miresaka zava-panahy matanjaka be izay tokony hafehy ny zavatra rehetra, dia ato indray nefa ohatrany miresaka pitsopitsony izay ohatrany hoe tsy tokony ho ambara intsony. Dia eo moa Paoly efa nanambara tao anatin'ilay zavatra izay nivakentsika to hoe miteny araka ny fanaon'ny olona, zany hoe tahaka ny fomba fitenin'ny olombelona no iresako aminareo satria mbola malemy ny nofinareo, zany hoe mbola misy zavatra tsy voapita. Dia rehefa nataoko ny fandiniana ao amin'ny tompo hoe ahoana ny fandehan'ity zanak'olombelona tia, dia misy équilibre zay ao anatin'ny zanak'olombelona ao, tahaka ny tavoahangy anankiray izay misy rano sy misy menaka ao anatiny. Ny rano dia ataontsika hoe zavatry ny nofo ary ny menaka dia ataontsika hoe zava-panahy. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao, rehefa olombelona tsotra fotsiny aloha ny olona dia rano ray tavoahangy izy. Tonga dia rano ray tavoahangy.
fa rehefa ao amin'ny Kristy izy dia misy mizara ao anatiny ao, misy apahany ao anatin'le tavoahangy rano ary ny apahany anankiray menaka. Ny rano sy ny menaka ho an'izay nianatra tany amin'ny CEG tsy ny collège dia mahafantatra tsara fa tsy mety mifangaro ireo, fa misaraka foana ireo anankiroa ireo. Dia arakarany amin'izay olona io rehefa voarainy ny famonjena vita ny Kristy dia misy dozina rano sy dozina menaka ao. Ataontsika ozy ako hoe ny dozina menaka ny zava-panahy ary ny rano kosa ny zavatra ranofo, dia izy io no tsy mampitovy anazy. Zany hoe misy olona bebe menaka kokoa noho ny sasany, matevitevina kokoa, dia misy olona manifinify kokoa bebe rano kokoa noho ny sasany. Dia ireo karazana olona ireo zany tsy maintsy tezainy Paoly. Ka ho an'ny bebe menaka dia tonga dia mena fampianarana mifanaraka amin'ny bebe menaka any aminy. Ary ho an'izay bebe rano dia mifanaraka amin'izay ihany koa fampianarana omena azy. Azonao ve aloha hatreo? Tsikitsika kely ny akaikinao raha azonao azoko hatreo aloha e. So dia efa ny aloha azy efa hoe azoko indray le menaka sy rano teo. Fa zay mifandeha ilay izy rehefa mbola araka ny nofo be isika dia rano zay mibetsaka, dia menaka kely. Rehefa mandroso tsara tsika amin'ny zava-panaka voaraitsika tsara ilay izy, ny menaka indray mibetsaka dia ny rano mekely. Dia hozy Paoly miresaka hoe tsy ketraka izahay fa na dia melevona mandrakariva ary ny rano any anatinay dia mibetsaka mandrakariva menaka. Azonao ve zany? Zay mifandeha ilay izy. Dia zao ary mifandeha an'ilay zavatra rehefa resan'ny tenin'Andriamanitra. Ao anatintsika ao ozy ako misy natiora anankiroa izay mipetraka. Ny anankiray nofo dia ny anankiray fanahy. Natao hoe nofo tsy le mihinam-bary sy le mihinan-kanina fa le fomba fisainana mihitsy, le fotom-pisainana. Dia ny atao hoe fanahy tsy hoe mifady hanina sy mivavaka mandrakariva, fa le fanahin'Andriamanitra izay napetrany ao anatintsika mihitsy izay mitarika atsika. Misy olona mifady hanina fa tsy araka ny fanahy. Misy olona manao alim-bavaka fa tsy araka ny fanahy. Fa ny toe-pozy sy ny toe-panahy tsy mandeha amin'izay loany. Misy avinavina. Ozy izy Paoly indray mandeha resaka hoe indro fa niady sy fanditra nge ny antony ifadianareo haniny. Niady sy fanditra, tsy Paoly laza an'iny fa ny Jehovah Andriamanitra resaka an'iny amin'ny Isaia 7:20. Niady sy zany hoe mifady hanina izy fa le nofo mbola velona be, le rano mbola be dia be, dia le menaka kely dia kely. Zao lazainy ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ity resaka ity hoe isika rehefa novainy Kristy, rehefa nandray ny famonjeny Kristy, rehefa nandray ny filazantsara ny famonjeny Kristy, zay toriana aminao sy ambara aminao noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Ny fitiavan'i Jesosy anao dia zao, tsy tiany ho tavela eto amin'izao tontolo zao ianao, fa andova ny fiainana mandrakizay, tsy tiany ho tsaraina ianao, tsy tiany ho melohina ianao. Rehefa nitory ny filazantsara sy ny zaran'izany filazantsara zany sy nanoratra ny filazantsara, dia mino mihitsy fa ny teny rehetrarehetra izay voasoratra dia voasanda daholo ny lanjany. Ka ny dikany hoe tsy ho melohana dia midika hoe tsy ho tsaraina. Zany hoe misy karazana olombelona tsy ho tsaraina eo anatreha ny fitsaran'ny lanitra, ary misy karazana olombelona ho tsaraina eo anatreha ny fitsaran'ny lanitra. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 izy dia manambara nitsangana tamin'ny maty ozy izy teo amin'ny vovoky ny tany ny olombelona rehetrarehetra amin'izay. Misy fitsanganana anankiroa, ny anankiray ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay mialohan'ny tsofana ny trompetra, dia ho atsangana amin'ny maty aloha, ary izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Zay vo isika izay velona ka mitoetra, ireo olona karazany roa andova amin'ny fiainana mandrakizay ireo, dia tsy andova, tsy hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra, tsy hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra, ary tsy hiatrika ny fanamelohan'Andriamanitra. Fa ilay karazan'olona faharoa kosa izay hitsangana amin'ny fitsanganana faharoa, la hitsangana amin'ny fitsanganana voalohany dia le tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay hiatrika amin'ny fitsanganana voalohany. Fa ilay faharoa kosa loza ho azy, satria maninona ho tsaraina izy, ary rehefa tsaraina ny olombelona dia tsy isy afaka ny andositra eo amin'ny fanamelohana, fa zay rehetra tsaraina dia melohana avokoa. Dia ohatr'izao rehefa fandeha ilay izy raha lasa anabavy, rehefa novainy Jesosy Kristy isika, dia ao anatintsika ao dia natao olona afaka. Amin'ny teny anglisy izy set free, amin'ny teny frantsay izy libéré. Natao ho olona afaka. Iverenantsika ilay nivaky teny teo Romanina 5:9-20.
ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Za zany raha lasianabavy rehefa novonjeny Jesosy, izaho zany rehefa tonga saina ny amin'ny famonjeny Jesosy Kristy, dia natao inona ozy izy fanambarana? Natao afaka. Je suis libéré du péché. Afaka ny amin'ny fahotana nosarahana tamin'ilay ny ota zay ao anatiko. Misy ny atao hoe fahotana fototra, ota fototra amin'ny teny frantsay péché originel, izay nolovaina tamin'ny Adama sy Eva, zay mampatonga ny zanak'olombelona rehetrarehetra tsy maintsy hiatrika amin'ny fitsarana lanitra ary tsy maintsy ho very any amin'ny elo. Satria ao anatin'le olombelona dia misy an'izay fitsarana fototra zay eretreretiny olona hoe ny antony idiran'ny fahaverezana mandrakizay dia satria nangalatra nandanga namon'olona njangajanga, tsy zany mampiditra ny olona any fahaverezana mandrakizay. Fa marobe ny olona tsy nanao zany hatr'izay ainany fa ho any amin'ny elo ihany izy, satria maninona misy fahotana fototra ao aminy. Dia zay fahotana fototra izay tsy hain'olombelona no misaraka aminy. Matsiaro tantarana olona be deaibe ako tany amin'ny taona 200 sy 300 tamin'ny taloha taorianan'i Jesosy Kristy maty. Nisy an'ireny atao hoe moanina. Dia reny moanina reny tena matsapa mihitsy izy ao anatin'ny fiainam-panahiny ao, fa misy fahotana tsy mety resiny. Misy zavatra dia ozy izy Paul mihitsy manambara ao amin'ny boky Romaina 7 fa ahoana ary ny amin'izany zavatra zany? Fa ahoana ka fantatro ny fahotana, fa tsy ny tsara zay tiako nge ny vitako hoe, fa ny ratsy zay tsy tiako hoe, za nge mba miezaka e, fantatro fa ity ny ratsy ary ity ny tsara. Fa veryntsika amin'le natiran'olombelona, tsy le tsara no safidian'olombelona. Ary pirofo omeko anao dia tsotra be. Rehefa eo anatrehany fanambadiana ny olona anankiray, na lehilahy io na vehivavy, vehivavy ohatra ny alaitsika sary kely sy resaka kely. Fa ny vehivavy rehetrarehetra dia mahafantatra hoe zany vady zany ohatran'izao ny tena vady idealy. Endry tsara, miasa tsara, miditra trano tsara, tondra vola, manome fitiavana. Fa vehivavy tsy tia an'izany. Fa ny azy le mitaingy tambony azy ny tena matara azy. Le manjakindry. Zany ny tiany vehivavy zany. Reny mampidoboka fony mody angariana. Fa avy eo malahelo raha vao tsy hitatsitany eo le ohatra zany isaka mody izy amin'ny efatra dia iny hitany eo le indray. Fa ataovy tsy teo nge iny mitady amin'izay izy lasa izary izy teo. Zay le natiora tambosy isa ozy izy raha larado. Zay le natiorann'olombelona mahafantatra ny tsara fa tsy tiany tsara, tsy mety. Miezaka be izy, misy karazana olona tena mahafantatra mijery vadiny mihitsy izy, tena endry, tena mahafinaritra ty vadiko ty. Sambatra aina manana an'izy ty ka ezaka mba hity azy, fa ohatrany tsy mety. Fa ahoana ary zany, za tena tsy haiko mihitsy ho azy manjo ahy, inona ary ny aretiko? Tsy manana aretiny ianao folombelona ianao. Ary ny olombelona dia misy zavatra ohatran'izany ao anatiny. Tsy ny tsara izay sitrako no ataoko izy Paul, fa ny ratsy izay tsy sitrako. Ary raha ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko dia tsy zany manao azy, fa ny ota izay mitoetra tao anatiko. Iny ny ota io, le péché originel. Fantatry ny olombelona zavatra tsara tokony ataony, fa tsy mety. Tsy hainy manao azy. Rehefa vita izay dia manenina amin'izay izy ao anatin'ny saina, fa manenina ary. Ny sarahako veranga le olona tena tia. Ny sarah tena soloko an'ity olona tsy haniny ty. Fa misaraka ireo dia verina indray avy eo. Saraka ireo dia verina indray avy eo. Satria le olombelona ao anaty mifamatotra amin'ilay ota fototra. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara. Nareo tsy miditra ny fiainana mandrakizay zany nareo raha mbola mifamatotra amin'io. Ka zao mba hampatonga nareo ho tafasaraka amin'ny ota fototra io, sy ahafahanareo miditra ny fiainana mandrakizay, dia tsy maintsy omeko ny zanako. Zay nahafatesan'i Jesosy. Fa raha vitan'olombelona miditra ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny ezaka izay ataony sy amin'ny alalan'ny fiezahana izay ataony, tsy nomen'Andriamanitra ny zanany.
Fa le séparation, le fanasarahana mihitsy tsy maintsy vonona ny ota aloha, tsy maintsy vonona natiora olombelona ota ao anatiny raha olombelona. Inona ny solution? Tsy maintsy omeko ny zanako, ary rehefa omeko ny zanako dia tsy maintsy vonona izy, tsy maintsy ombohany amin'ny hazo fijaliana izy, ary miaraka ombohana aminy eo ny olona rehetra zay andova fiainana. Averiko, miaraka ombohana aminy eo zay rehetra andova fiainana. Tsy misy miditra lanitra zany raha tsy miara voaombo amin'i Jesosy. Tsy misy na iray ary, satria manaraka azy ihany lay péché original, lay fahotana fototra. Ary ho tsarainy ianao rehefa avy eo, inona ny tsarana anao? Ny fahotany Adama ozy ianao, inona ny dirako amin'izany Andriamanitra? I Adama ve nikepokepoka paoma dia zay no tsarainao ny ampaoma laniny? Fa la natiorantsika nolovaintsika tamin'ny Adama, zany tsy afaka ka nahiezaka ary ny olombelona tsy mety. Ozy ateo miresaka hoe manao moanina le olona. Inona ny antony anaovany moanina? Tsy te hifandray aman'olona izy. Satria manafotoana ny olona, mabe fahotana ny olona, mabovotoorina ny olona. Misy karazany amin'izy ireny. Misy manao vœu de silence zay ry zalahy reny, dia inona ny zavatra ataony? Tsy miteny, tsy misokatra io vavany io. Fa izaka fakahita dia baiko moana fotsiny. Misy zany moana tsy fida, fa misy moana amin'ny sitrapony. Dia fampijery fotsiny, dia rehefa miteny nona dia ozy koa ny anankiray. Za koa ny dika zay. Ndao hinan-kanina. Aiza? Satria le fampiteny misy zavatra manilingely. Dia alao atao ohatran'izay. Dia nisy nahita avoavo lenta kokoa noho izay hoe zahako nareo mbola afaka mifampiresaka nareo samy moanina fa za avelao iherihery. Za riery mihitsy ny any tendrombohitra any hipetraka, any ako mihinan-kanina moramora, any tsisy manelingelina. Fa tsy voafaka lay natiora, lay péché original. Maty Jesosy Kristy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe afaka miota amin'izay ny olona. Eto amin'izao tontolo izao tsika ny tenantsika mbola misy zavatra tsy mety atao, fa ao amin'ny tontolo ara-panahy tafasaraka amin'ny ota isika ary afaka amin'ny ota. Rehefa afaka amin'ny ota amin'izay isika, dia zao ny ambaralay teny zay milaza teo amin'izay. Ary ny zavatra zay mbola matetika tsy azon'ny olona, fa ohatrany hoe indraindray alay-panahy hoe rehefa afaka amin'ny ota, vovonjay miaraka amin'i Jesosy, ny resaka liberté mantsy raha lasana bavy raha vao tsy azo. Satria zay resaka tia liberté, libre. Ary rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo dia tonga Mpanompon'ny Fahamarinana. Raha vao tsy azo ny resaka liberté, resaka fahafahana, dia entin'ny olona amin'ny nofony. Ozy izy Paul manambara hoe natao afaka tsika ozy izy, kanefa aoko izany fahafahana zany tsy entinareo araka ny nofo. Tsy entinareo araka ny nofo. Rehefa nitory Paul fa zava-poana ny sampy, tsy intsinona ny sampy, dia lasa amin'izay ry Koritianina sasany izay nandray ny liberté hoe satria tsy intsinona ny sampy. Azo atao zany mihinana ao amin'ny tepolitsampy. Satria tsy intsinona ny sampy, azo atao zany mihinana hanina naterina ho an'ny sampy. Tsy haiko moa le système tamin'izany fotoana zany, fa maninona no hoanindry zareo le izy hoe tsy nona ve izy sa te ampiseho izy zay olona afaka raha dia lasa nohanindra lany hena naterina tamin'ny sampy. Fa zay le liberté, zay le fahafahana diso lalana. Rehefa diso lalana amin'ny fahafahana zay raisin'ny olona, dia lasa tonga amin'ny fampona ny nofo izy. Ao amin'ny Romanina 9:17 dia manambara ny tenin'Andriamanitra. Natao afaka isika ozy izy, kanefa natao pitrosa isika rahalahy tsy amin'ny nofo anefa ka hanarahantsika indray ny filany. Romanina 9:7 aloha sao dia diso 8:13 raha tsy diso 12. Ary amin'izany rahalahy dia pitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Rehefa voavonjy isika dia nafahana amin'ny fahotana. Amen. Zaho olona afaka ny amin'ny fahotana. Inona zany dikan'izany? Afaka ny amin'ny fahotana zany. Tsy asaina mandoa ny vidy kely ka koa intsony aho. Tsy asaina mavidy pahotako intsony aho. Fa efa nalohan'i Jesosy zany ary efa nisarahana tamin'izany fahotana zany. Fa zao ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Azadino nefa fa olombelona ihany ianao. Ary io olombelona io, rehefa nomena fahafahana io, ka tsy ampiasaina araka ny tokony ho izay fahafahana izay,
dia lasa mitondra ho amin'ny fahasimbana, lasa mitondra ho amin'ny fandravana sy ny fanimbana ny hafa ihany koa. Ozy ako itoy kely hoe misy olona diso fandrainy fa liberté miaraka amin'ny Jesosy. Misy olona diso fandrainy fahasoavana miaraka amin'ny Jesosy, ka tamin'izy mbola teo ambanin'ny fampitahorana sy ny firesahana hoe ianao raha te hiditra ny lanitra ianao mila maharitra mivavaka, ianao raha te hiditra ny lanitra ianao mila miady amin'ny fahotana, ianao raha te hiditra ny lanitra ianao mila manao an'izao, mila manao an'izao, mila manao an'izao, mila manao an'izao, ny akanjonao ohatran'izao, volonao ohatran'izao, kiraronao ohatran'izao, ny sakafoaninao tahaka izao tsy tahaka zareo. Dia tena ao ambany disipline, ambany lalàna moa zany marina fa tsy disipline, ao ambany lalàna be izy miaina, te mitandrina be izy, te miezaka be izy, te manompo be izy, te mivavaka be izy. Matsiaro le pasteur anankiray sabatista izay ako izay tena niezaka mafy mihitsy ngiara iny, niezaka tamin'ny fotoana anankiray izy resaka tamiko fasafasa ny olo zany, fa zaho ozy nandinika atao anatin'ilay izy tena nanomboka nahita ohatra misy tsy mety dia resaka dia rehefa nandinika izy kay fihinana ihany ny henakisoa. Rehefa hita angarainy hoe fihinana ny henakisoa fa tonga de revanche sy vengeance, tonga de vengeance isaky mahita henakisoa, satria tena firitaona veranga tena nony amin'ny tsy fahalalana tsy nihinana mihitsy, apokako zay hitako rehetra ozy izy, zay mitondra rehetrarehetra entino atao tianao avao azy atao tianao avao azy, za mihitsy firesaka ngara iny pasteur matsikaiky zay izy atao tianao avao azy, zay tonga rehetra iverina amin'izay ako amin'le resaka. Misy olona manompo an'Andriamanitra tena mifonsa satria ampitahorina izy fa tsy hiditra ny lanitra, fa rehefa avy eo amin'izay izy nomena amin'izay ny liberté dia nampahafantarina fa tsy izy zany ny atao hoe fahasoavana, fa fahasoavana Jesosy mividy ny bie anao hiditra ny lanitra zany atao hoe fahasoavana. Tsy ianao no mividy ny bie fa ianao misinanina fotsiny ao ambony le sezany avion, dia ny tongotrao manao ohatran'izao zesta tsara. Ianao amin'io tsy niasa tsy mively vitsy nanao ninninna fa dia nisy name bie Mpanompon'ny, miala sasatra fotsiny ataonao anatin'ilay izy dia misaotra ny tompo, fa tsy hoe le bie ny Mpanompon'ny fa nisy mividy ilay izy, Jesosy mividy ny bie anao. Amen. Dia rehefa fantatry ny olona amin'izay hoe Jesosy mividy ny bieko fa tsy niezaka zay nataoko, Jesosy mividy ny bieko atongavako ny lanitra fa tsy ny fifadikanao ataoko rapitso sy rafakapitso, ary fahaverezako any amin'ny elo tsy le fifadikana tsy ho vitako amin'ny heritaona sy amin'ny roataona, sy le zavatra kely nahalatsaka sy nahareraka sy nakivy ahy. Dia inona zavatra ataon'ny olona rehefa diso fandray, rehefa nomeny nofony le libertéany averiko, inona zavatra ataon'ny olona rehefa nomeny nofony libertéany, lasa mandeha gaboraraka amin'izay izy. Aina mandeha any amin'ny eglizy na tsy mandeha any amin'ny eglizy voavontsitsona zany. Dia misy ohatran'ny fausse liberté zay iainana, misy ohatran'ny fifaliana diso zay iainana, petraka ohatrany saotranao a Jesosy na tsy mandeha ny am-piangonana raha tsy hoe tsy tafita. Dia na manota ary rehefa diso liberté ny olona dia falifaly izy io, satra Jesosy na dia manota ary tsisy fetraikany amin'ny fiaina mandrakisaiko zany. Nao nefa mividy ny bieko, tsisy mahasotra ny ty bieko ty bieko any an-danitra, dia meheza fotsiny le olona manezagezaka be nareo agnatiny zay miditra ho azy ihany nareo ty jereo ty pozinareo teratsemboka miafy be ohatran'inona, tafiditra any foana ianao na ahoana tsy ianao zany ihany na fa izy mividy an'io, misy fireharehana amin'izay any anaty, misy avinavokevitra amin'izay any anaty. Zany tantaran'le Koritianareo, manomboka mihinana amin'izay izy le hena naterina ny sampy dia nitenen'ny Paoly, ianareo nge tsy le hena naterina ny sampy, ny olana fa lay fahalemena ampinoana an'ireo olona izay mijery anareo ireo. Nareo mizesta be hoe zay nafahan'ny Kristy tsinitsinina ny sampy, zavapoana, zavatra tonon'ny olona ihany tsy miexiste akory fa dia amin'iny ao ambadika an'io tsisy dika an'izany io hoany fa tsy olana. Fa liberté diso zany. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara eto anatin'ity filazantsara izay vakitsika ty hoe tahaka ny nanoloranareo momba ny tenanareo amin'izay ho mpanompon'ny fahamarinana.
ny tsy fanaran-dalàna tanteraka ny tsy fanaran-dalàna atoloro toy izany kosa ankehitriny no momba ny tenanareo ho mpanompo fahamarinana amin'izay hatanteraka ny fahamasinana ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasina bafy tsy gaboraraka tsy manao izay tiana atao satria voavonjy fa manolotra ny momba ny tena ho mpanompo ny fahamarinana hatanteraka fahamasinana. Amen. Ampahireso kely ilay namanao dia lasa tsy gaboraraka fanompoana ny tompo tsy manao izay tiana fa rehefa manao izay tianao ianao dia andreraka anao sy hamarina anao any akaty ity nofinao ity. Tsika ho olombelona ihany, olombelona tsika, ny fanahintsika ny vovonjy, fa rehefa omenao liberté tsy araka ny tokony ho izy ny vatan-tenanao sy ny mombanao ka velanao izy andeha fotsiny amin'izao dia teneninao izy ianao vovonjy, ianao na anao an'izany, ianao na tsy anao an'izany, ianao na hivavaka, ianao na tsy hivavaka, vovonjy foana ianao na tonga ary ianao dia atory raha tonga raha alina Jesosy vovonjy ianao satria tsy nivavaka ataonao alohan'ny atory ny avovonjy ianao fa ny asa vitan'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Marina aloha zany sa diso? Mara zany fa zany fahamarinana zany manimba nyty tenantsika izay mbola nofo ity, mampatonga an'io manome an'io alalana, manome an'io fafana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka manomboka amin'ny liberté zavatra kelikely madinidinika toy izany. Dia maheno information ity tenanao ity dia lasa metsy mivakiloha, metsy mivakiloha, metsy mivakiloha. Dia me manao korosofahana isaky ny mihetsika io, me mikorosofahana amin'ny fiainam-panahinao, dia ianao ihany dia efa maheno hoe metsy mivakiloha aza zany. Ianao ihany dia efa maheno hoe fa ahoana ary azany taloha atao mazoto mivavaka, taloha atao mahazo tsiro no mivavaka, taloha atao mahazo tsiro mamaky filazantsara, taloha atao mahazo tsiro mifady hanina, fa zao reny tsy mety velona le motera. Tanao ohatran'ny reny le motera le veloma efa reraka reny ny bateria. Ahoana ary izany? Rehefa petraka eo fotsiny fiara, mahazo masy le bateria dia trohan'le masy iny fotsiny, masin'ny tomobile dia trohany eo lany ny farany satria mipetra-potsiny. Takizay ihany koa fiainam-panahy. Rehefa tsy atolotra amin'ny tenanao mpanompo ny fahamarinana tanteraka amin'ny fahamasinana, rehefa tsy atolotra ny momba anao, ianao libre anolotra le izy, ianao nomena liberté, nomena fahafahana anolotra le izy, fa rehefa tsy atolotra le izy fa iainanao araka ny nofo. Hoy izy Paul le vakitsika teo Romana 12:2-10, lasa mpitrosa amin'ny nofo ianao dia manatanteraka ny filany fotsiny ihany dia reraka io fiainam-panahinao. Dia rehefa mivavaka ianao dia mitovy amin'ilay baterina fiara sarobe lomona teo, mba miezaka ihany raha lasitraka ety alomba vai ianao, sa tafidy sa ataovy zao miodikodina eo fotsiny, raha le mamimamy reny, tsy tena mamy fa eo fotsiny. Alleluia. Matsiaro le pasteur anankiray mampimeza zay manao fivadikanina ao am-piangonana. Iarainy ao ambadika ao, tsy haiko izay ataony ao. Dia ohatra mba te hampiseho izy zany hoe za présent. Voakavany izy, kazakazaka kely izy dia mipetraka eo amin'ny devant eo. Za mitarika ery aloha, Halleluia. Amen Jesosy. Halleluia. Mitokolo minitra lasa indray. Voakany amin'ny braony indray. Verina indray izy afaka 10 minitra. Halleluia. Misaotra Jesosy Andriamanitra masina rababashira babababa. Lasa indray aloha. Satria maina le ao anaty. Efa niaina be loatra le nofo, be loatra le rano, kely loatra le menaka, dia tsy matosika vavaka intsony araka ny tokony ho izy. Nomena liberté be loatra le vatana. Za miresaka amin'ny rahalahy foana rehefa mitarika eto asay vao mitsangana ny olona, satria maninona io sezanareo malemilemy moale io
mampatonga ny adodoanareo io mahazo tsirony tsara mihitsy. Fa manintsika mahita tory eo maninona atao confortable ny fandriny. Fa maninona no atao confortable amin'izay no miesona. Zay ny antony fandrina confortable io. Fa raha ataonao vata mahitsy be fotsiny io matory eo. Dia latabatra be tsisy ninona eo matory. Andramo raha alina. Lao tsapaiko mihitsy le zavatra nambaran'ny pasteur. Fa mbola latabatra matory. Fa eninao mihitsy hoe mihodina ianao ko mihodina ohatran'ilay mihodina tsy misy torimaso io zany. Nitady fa tsy misy torimaso. Satria tsy confortable. Tsy confortable. Asa tia manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny confort. Fa ny confort ny nofontsika mampatonga fanahintsika tsy tafiditra, mampatonga ny any anatintsika. Le izy zany tsy resaka tsony hoe vovony sa tsy vovony amena. Tsy resaka tsony hoe nahazo be hiditra lanitra veza sa tsy nahazo efa ty amiko aty ny ana. Tsy haiko ny anao fa ny aty. Raha vao tonga Jesosy dia fa lasa. Tsy haiko indray izay ho hitako anareo na iza enganiga mba samy ho hitako daholo. Amen. Fa ny ahy efa ty. Fa za mihitsy no bakioko ny any anatiko any sy resako zany ilay izy. Za no tompony. Za no manapa-kevitra. Zay le teny tao hoe atolory. Izy tsy niteny hoe nalain'Andriamanitra ho azy. Fa atolory. Averiko vakina farapara melohan'ny amarana antsika. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Le tonga mpanompon'ny fahamarinana tsy hoe automatika. Fa miteny araka fanaon'ny olona noho ny fahalemeny nofonareo fa tahaka nanolora anareo. Ny momba ny tenanareo mpanompon'ny fahalitoana sy ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka ny tsy fanarahan-dalàna dia mba atolory. Jereo kely le namanao dia resao kely izy atolory. Tsy mandeha ho azy ny nofinao io tsy petrapetra-potsiny zany fa arakaraka ny tsy vakianao lony amin'le menaka dia mitombo azy io rano io. Efa nyresantsika fa ny zavatra ratsy maniry ho azy, ny zavatra tsara mila ambolena, mila kolokoloana, mila tondrahana, mila karakaraina. Tsisy vanila manilo ho azy zany eo tokotany. Amin'ity kilaon'ny vanily tsika an'izany fa raha naniriniry ho azy ny vanily 5 000 ny kilao. Fa matoa lafo be ny vidiny 1 kilao. Misy fikarakarana ao, misy fanamboarana ao, misy kojakojana ao. Ary ny ahidratsy kosa. Ay misy varotra ahidratsy. Tsisy. Tena olona tsy nahazo révélation raha hivarotra ahidratsy. Tena mariny. Reto ny ahidratsy amidy. Ny atokotany ary tsy hita zay anaovana azy ko ny enga amidy. Ngamba isy teny hoe andao ranga tongavany aminay fa meko fotsiny mariny. Meko fotsiny ny anay eo. Takizay ihany koa ny nofo sy ny toetra ny nofo. Tonga ho azy. Miseho ho azy. Fa ny fiainam-pana mila karakaraina. Mila sakrifisy zany. Mila fiereta-tory zany. Mba ho velona, mba hitombo menaka ao anatinao. Mba hitombo ianao, mba hirehetra ianao, mba hafany ianao. Ary inge tsy hita eo hoe tsy ampy le izy. Fa mivanim-potoana izay ahitanao hoe tsy ampy le menaka. Rehefa mikatroka amin'izay moteranao. Rehefa maty ny tôbila nge samy mijanona eo gare eo. Tsy fantatro mihitsy iza ny ampy menaka, iza ny tsy ampy menaka. Tsy azonao atao mihitsy hoe raha ny fitsapako an'izany karoseri zany tsy ampy menaka ty fiara. Zay mampafana an'ity ohatr'izany. Tsy fantatrao zany hoe tsy ampy menaka. Fa rehefa hoentina amin'izay le fiara, henonao hoe tena maty le motera, tsy ampy menaka. Ary ty kosa souple tsara motera, zay filazan'ny ralana, souple tsara motera. Sady ampy menaka, ny tsara menaka. Voataiza tsara le motera, velona tsara dolidolo, tsisy nenena, tsisy bruit afafo. Dia tahaka izany ihany koa, rehefa miatrika ady isika, rehefa miatrika problemtsika, hitanao eo amin'izay hoe menaka mibetsaka sa ny rano mibetsaka. Fa hitanao eo fa miraikitra io moteranao eo rehefa tonga amin'ny problema. Miantso vonjy atsona daholo ry rehetrarehetra ry. Efa tratra zavatra anankiray. Voantso mama, dada, ny alika, ny kisoa sy sisa rehetrarehetra voantso daholo, tratra ny aksida. Reny le olona le tady vodona ny tôbily reny ny ahitana anazy. Tsy ampy menaka zany.
saika voatony izy iny fa tonga dia heninao fanambarana voaka vavany révélation tonga dia ozy izy Jesosy hoe avao amin'ny vavany ivoahany zavatra ho ampo tonga dia hitanao totony any am-pony tirana toto alika lany ao anatin'ny fony le ranamana neny sasany ny akamarony malagasy mamany ao anaty fony ao hafa ihany mama neny mamako ny sasany voaka ihany Jesosy fa tena efa mipatrapatraka ny atsembohana sy voaramena fa rehefa ampimenaka ianao anatinao miatrika zavatra ianao fa enao misosa amin'ny motera souple amin'ny motera na hitsahana ary ny accélérateur misosa tsara izy zany mihodina tsara ny cylindre sy soupapa rehetrarehetra ao anatiny ao mandeha tsara dia tahak'izay ihany koa io raha lasaina bavy jereo fiainanao dinio ny fiainanao inona manjakabetsaka ao rano samenaka fotoana amin'izay zao ametrahana ny liberté eo amin'ny tokony isy azy natao afaka tsika nda ho andeha araka ny fanahy amin'izay amen natao olonafaka ianareo tsy hanompotsika ny nofo anifo tsy hanaovantsika sitrapony nofo anifo fa mba handehanantsika araka sitrapon'Andriamanitra dia hanolorantsika ny tenantsika sy momba ny tenantsika ho fediny ny fahamarinana atateraka fahamasinana zay any resaka ndre mandeha tany amin'ny heritaona lasa angamba hoe sika ny fedina eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika ny fitaovam-pedina eo am-pelatanan'Andriamanitra anjaranao mihitsy manapa-kevitra io tsy avaty amiko ny anjarako mitory io tsy avy amin'ny fanahy masina io tsisy fanahy ampitahotra anao zany tsisy fanahy anery anao zany vavao ahenao atoko manofo ratsy raha alina fa taovy tsara tsy ho vavaka io tsy manao an'izany ny fanahy masina tsy atery eo fa ianao mihitsy ny tenin'Andriamanitra atolory meo afoizo manam-potoana ianao afoizo fotoananao ary na tsy manam-potoana ianao afoizo fotoananao manaova sakrifisy ahenao ny zavatra zay tokony ho atao ahenao ny zavatra zay tokony ho karakaraina ahenao fijerena tele ahenao fanaovana internet ahenao fanaovana YouTube Facebook sy sisa rehetrarehetra dia atolory momba ny tenanao io iresao mihitsy momba ny tenanao saika ovinako ny resaka an'izy iny tamin'ny intercession ngamba ny resaka tamin'izy iny ny zavatra kely anankiray ohatran ny kasihan'ny tompo mikasika ny Davida ty fa ohatran'ny bizarre indrindray fomba firesaka izy ty ahoana fomba firesaka Davida rehefa mamaky ianao boky Salamo miresaka amin'ny fanahy iny izy ahoana izy Davida rehefa miresaka amin'ny fanahiko ry fanahy nahoana ianao mitoloko atao anatiko manantenany Jehova ianao zany hoe misy zavatra mihitsy mipaseny Davida sy resany ao anatiny ao ibaikony ny fanahiny mihitsy hoe ianao mifoazy ianao aza matoritory ianao misy fotoana indray Davida tratra ny ataky miresaka amin'ny fanahy indray Salamo 7:1 ahoana ny teny Salamo 7:1 misaoran'i Jehova ry fanahy miresaka indrizy amin'ny fanahy misaorany anarany masina saoran'i Jehova ry fanahy aza misy adinoana amin'ny fitahiny rehetra inona fitahinanao rehetra zay namela ny eloko rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidina ny andavaka zay mahavoky soa fafanao fatany ranao modindray toy ny an'ny voro mahery miresaka amin'ny fanahy ny Davida ianao ihany koa miresaminy ao anatinao ianao atolory ny tenanao ianao aza farina amin'io ianao aza sokafana vavanao dia aza toatra zao posiko zao agaga avadinao inandray ry ty voavao me manondrana andro manalina re raha matoty so dia any an-trano any ianao manoatra an'izany hoe nandeha tsy alefa vadinao aty tsony ianao so dia zany telefôneny eo ny ama tsy telefôniko mipetraka any anaty page eny atsoko mihitsy motro misy zavatra tsy takatra saina atao le pastery iny any angamba fa resaka fanahinao ao anatinao mihitsy hoe ianao aza matoritory ianao fediny am-pelatanan'Andriamanitra ianao atoloro an'Andriamanitra ny tenanao ianao nge zanak'Andriamanitra ianao nge tsy natao ando ina moa filazan'izy teo trosany amin'ny nofo ianao nge tsy mpitrosany amin'ny nofo manina ianao varimbarina amin'izao fiainanao nge tsy fantatrao ny rapitso zany iresana amin'ny fanahinao ho hitanao fa mora velomina kely moteranao io mora velomina kely satria ianao fa amin'ny Kristy dia me mitombo amin'izay menaka dia me miena ny rano dia misy fifalena mifamezivezy ao anaty fonao maly zany nisy rahalahy ao anatin'ny école de ministère ny fakihina ho maly satria nisy nanafika izy rehefa nisy nanafika izy dia vonoiny le jiolahy
nisy tritra be teto amin'ny lohany teto 10 cm dia natahotra hatramin'ny dokotera hoe mbola ho velona ty iza tsy ho velona tsony dia velona somatsara rala dia fampiresaka izay manahoana fiadananao am-po heniko izy fa misy asan'ny tompo mihitsy ao anatiko satria tena izay ao anatin'ny école de ministère tena fampitaiza amin'ny alalan'ny famakian-teny amin'ny alalan'ny vavaka sy sisa rehetrarehetra dia matevitevina tsara menaka hiatrika an'izay tokony ho hatrehana rehetrarehetra tsika tsy afa-miala matsiaro mihitsy anyteny Jesosy eto amin'izao tontolo izao ty aloha dia ahitanareo fahoriana zay ankory ray ary mivavaka Jesosy tena mazava tsara ray io za tsy mangataka aminao mpiala azy eto amin'izao tontolo izao fahoriana fa mba hiaro azy amin'ny atakin'ilay ratsy ny atakin'ilay ratsy dia mila fantatrao androany fa tsy ho fangalarana amin'ny fanananao tsy ho fangalarana amin'ny vadinao lasa ny devoly vadiko tsy izany ny atakin'ilay ratsy fa ny atakin'ilay ratsy dia ao amin'ny fosainareo fanahy tsy any amin'ny volanao tsisy raha izy volanao zany sy ozy ny devolany resaka hoe fa menangy izao rehetrarehetra so fanapahana sy fanjakana mikofy eto anatriako meko anao reo tsisy dikany amiko reo tsisy raha iny devoly zay volanao zany fa ny fanahinao ny sainao ny fonao ny any anatinao ny atakeny fa rehefa natolotra ho an'i Kristy zany ary manana fiainam-panavelona tsara ianao afaka miatrika an'izany rehetra zany amen marina fotoantsika marina an'izao tsika mba tsy hampatonga lizy lava loatra ndao tsika hivavaka azakatsikajiana be tsony ny vatana sy ny nofo sy ny fotoana sy ny sisy atolory manaovy ianao sakrifisy azavariana miaina araka ny nofo fameovahana ny fiainam-panahinao manomboka izao ndao tsika hitsangana samy miresaka amin'ny tompo ankehitriny raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo